ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Dera sy misaotranao zay raha eo no ny indra fotsy talany zay nomenao anay ny nazona indray mandray ny nofinainao anay amin'ity androany ity. Dia mitenena Jesosy mangetahetanao ny fanahinay. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro talata 15 febroary 2024 avana dia ny filazantsara ka Matthieu 7:20 andiny faharoa telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Matthieu 7:20 andiny faharoa telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Minara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaraka ny ratsany dia mandavina. Dia fantatrao hoe fa efa nikaiky ny loataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia oko fantatrareo fa efa kaiky mbeo ambaravarana izy. Azaiko aminareo marina tokoa, tsy maholany izao taranak'izao, mandrapatonga izany rehetra izany. Lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy maholevina. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hita amin'ity lahatsoratra masina ity dia lazaina fa efa kaiky mbeo ambaravarana ny tompo. Efa kaiky mbeo ambaravarana ny tompo. Atika amin'ny teny hafa zany, teny efa kaiky dia kaiky mihitsy ny fahatongavan'i Jesosy. Mandraky nyity androany, efa tamin'ny fotoana ela be zany no ambara, mbola tsy tonga Kristy. Kanefa na dia zany aza, aotsika atsiaro indray fa tsy mivadika amin'ny tenin'ny tompo, fo avy tokoa izy. Ka na efa kaiky na mbola ela amin'ny fiavian'ny tompo, aotsika atoky ny tenin'Andriamanitra, ka hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra raha teo voalaza eto hoe tany sy lanitra ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy levina manak'izay. Tenin'Andriamanitra raha teo mahay mampahery antsika, mahay mampitombo ny finoantsika. Tenin'Andriamanitra raha teo mahara antsika amin'ny fiainam-baovao. Dia oka hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra manakiritsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia faniny tongotsika sy fanazavanao ny lalantsika. Ny tenin'Andriamanitra dia teny tonga nofo ka niarana olona tamintsika. Dia Jesosy Kristy tena mihitsy zany, te hanjaka amintsika, te hombonaina amintsika, indrindra te hampandresy antsika amin'ny ady atrentsika aty amin'ity zao tontolo zao ity. Koa aokisika tsy ala amin'ny tenin'Andriamanitra, ambara-piavan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra. Amen. Misaotranao izay raha eo amin'izany teninao izany, fa efa nambaran'ny zanakao fa efa mbe akaiky izy. Kanefa na dia izany aza, mbola tsy tanteraka izany manakaiky ankehitriny, fa mbola miandry izay. Ka ambara-piavan'ilay zanakao meo ny tenin'Andriamanitra, meo ny teninao manakariva izay, mamelombelona amin'ny fanahinay, mba tsy hampihekeka anay foana, mamerina anay amin'ny lalana kasitranao, fa ka namiliza moa izay fa ianao ny teny manana ny teny fiainana manak'izay. Dia sitrakay ny ahivavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ity tany tahaka ny an-danitra, menay ny annasazo anay, ary mamelana ny herokay tahaka namelana izy meloka taminay, iza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Raisy ny tsodrano amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitra eo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.